Rosia faritra Novgorod. Raha voajerena dia toa fortification béton defense io. Amin'io lafin'io ny zavatra dia mitovy amin'ny bunker miaramila boribory. Fa ny bokesa dia sy vita amin'ny granita. Vato voajanahary lehibe io. Ny vato dia manana endrika tena hafahafa. Amin'ny lafiny iray dia boribory izy io. Amin'ny lafiny iray ny vato dia manana zoro mahitsy. Ity misy fiaramanidina ary ity misy fiaramanidina. Mifanandrify sara ny tarehy. Ny lamosiny vato dia manana endrika miolokolika ary ity misy zoro mazava. Amin'ny lafiny mifanohitra dia kely kokoa ny avony vato, mahagaga fa fisaka ny tampony. Osetra ho an'ny fampisehoana popy. Nanome W ho an'ny mpijery ny mpitantana teo atoerana. Sehatra vita amin'ny granita voajanahary. Sy misy tetra mahavidy izany. Manodidina ny 500 taona eo ny ampahany hita amin'ilay vato. Sy misy mahalala hoe inona ny refy ny ampahany ambanin'ny tany amin'ilay vato. Hasehoko anao ny zavatra mahaliana indrindra. Any ambanin'ny tany misy ilay vato. Tokony ho 2 metatra. Ity misy tany fisaka. Ny vato dia mipetraka ambany lavitra. Satria nisy renirano nikorina teto. Nisy rano nanodidina ilay vato. Indro ny morony avy amin'ilay renirano fahiny. Ao ny banky marina. Teo aloha dia efa tamin'io havo io ny rano. Voadidiny rano ny lampiazo granita. Nisy rano be nikorina teto. Ny ambany fisaka dia mitsanga rehefa mikorina sy tapaka ny rano. Maina anefa ny andro ankehitriny. Efa ela no sy nisy rano. Saika sy misy tavela intsony ny renirano lehibe. Renirano manify tena malemy. Ny siansa dia manazava ny andohan'io vato io ho toy ny loza. Ny lalao hery voajanahary. Fa ny vato dia manana endrika tena hafahafa. Fiaramanidina 3 amin'ny zoro mahitsy. Amin'ity lafiny ity dia misy lindasaika mitovy. Sehatra ambony fisaka mahazo aina ho an'ny olona. Eo ambony havo rano fahiny ny lampiazo ambony. Mitovitovy amin'ny rafitra naorin'olona izy io. Natao anasa azo ampiarana manokana. Azo inoana fa nisy ifandraisany tamin'ny rano ny anton'ilay vato.